Tonga sao daholo zanagasikara mbola ao avy ianareo mahaiza mahitsy. Ny olo tianao ny vadinao ny hiaraka aminao mandra-kipo voamasonao, mandra-pahantitra anao. Mahaiza zany ianao mahitsy amin'ny vadinao. Ho an'ny mpivady ito tsy ny lehilahy ihany na ny vehivavy ihany. Satria ianao raha zatra mandangya lava, zatra me tsara velatsy lava, zatra manao fanambadiam-boalavo izy le fitenena samy kepoka izay harapany, dia hitanareo tsara fa tsisy fahafinaretana ho anao aloha voalohany indrindra ary ny tokantranonao tsy milamina. Eo zany ny mpivady anankiroa. Mahaiza ianareo anankiroa mifampiresaka, mifanazava tsara amin'ny ataonareo anankiroa. Eto amin'ny fiarahan'olon-droa tiako lazaina amin'ny fiainana andavanandro satria rehevava ratsy ny vehivavy moa mahay vava be ohatry ny alika vehivavy. Mahay vava kanefa avy eo rehefa midingidramo le lehilahy dia eo indray koa ndry voraka. Somary ena kely zany izay mahay vava be andry izay ry princesse ekena hoe eo ihany koa raha ohatra ka misy zavatra tsy tia indry dia mitsotra amin'ny marina amin'ny lehilahy hoe zao avy ny zavatra tsy tiako, inona zany tokony atao hifanarahantsika fa aza manao vava be le manao vava ratsy. Iny matetika mampikorotana ny hormone antsika. Amin'ny maha olon-dehibe antsika manana lolo-po be isika tsy mitovy ny zazakely. Ny zazakely raha miady androany rehefa afaka 1 minitra 2 minitra mpinamana izy avy eo, fa isika olon-dehibe rehefa miady manana lolo-po mandra-pahafaty. Zay le maharatsy amin'ny fomba ratsitsika olon-dehibe. Raha tsy mifona aminay tsy miaraka amin'iny ary ambon'izay na mifona raha tsy maintsy eo fona ilay alahelo sy lolo-po. Noho izany zany ho an'ny mpivady aza manao vava ratsy amin'ny olo tianao ianao na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy satria miteraka lasa fikorotanan'ny hormone antsika iny dia na ianao te hiaraka amin'ny vadinao te ho tsara fa naharaka amin'ny vadinao ary ianao lasa eo foana le ty le nanambany anahy, ty le nanaratsy anahy, ty le nanao nanompa anahy, dia tsy misokatra ny fiantanan'ny olo tianao na dia hoe dangitra sy hoe te hanokatra fiara ny vehivavy.